Anisan'ireo fiangonana nanatanteraka fotoam-bavaka nentina ny tsenana ny taona vaovao avy ao anivo ny fiangonana efitra ambody faritra Martiora ny alina raika amin'ny telopolo ny volana Desambra 2024 izany. Efa fanao isan-taona moa ny hetsika tahaka izao raha ny fanazavana voaray. Efa fanao amin'ny FJKM ambody fahitra Martiora nandritry ny taona maro ny manatanteraka ny réveillon ao anaty fiangonana ho fitsenana ny taona vaovao. Tao aorian'ny toriteny izay nataon'ny mpitandrina tao an-toerana dia niroso tamin'ny fanentanana samihafa ny fiangonana, ny ban-toerana tamin'izany ny hira manentanentana ary nisy ihany koa ny dihy samihafa. Samy nandray anjara araky ny talentany avy ny rehetra ary samy niezaka naneho ny fifaliany. Misy ihany koa ny sakafo maimaim-poana izay latotry ny fiangonana ho an'ireo rehetra tonga niombana tamin'izany réveillon izany. Rehefa igadona ny taona 2024 dia samy nandrehitra laboziny rehetra sady niredona hira fiderana. Tao aorian'ny fanisana niarahan'ny rehetra dia nisy ny vavaka nataon'ny mpitandrina sy ny fanonana tsodrano avy ao anatin'ny soratra masina. Tao aorian'izay kosa vao ny fampiarahaba teny amin'ny altarany rehetra. Fa manoloana ny fankalazana ireo fety kristianina, indrindra fa manoloana ny resaka momba ny fankalazana ny krismasy dia manana izay ambarany ny mpitandrina avy ao ambody fahitra. Fifaliana ho anay ny miarahaba antsika vahoaka n'Andriamanitra rehetra, isika rehetra tsy akanavaka nahatratra izao taona 2024 izao ary mirary ny fiadanan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba ho amintsika isam-batan'olona. Manoloana ny amin'ny resaka samihafa ny amin'ny hoe fankalazana ny krismasy 20 Desambra sy ny fotoana samihafa atao anatin'ny fiangonana dia tianay ny manamarika fa ny vanim-potoana ny krismasy dia natao indrindra atsiarovana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto an-tany, tonga olombelona ilay zanak'Andriamanitra, ilay Mesia hamonjy ny olombelona rehetra tsy akanavaka. Manoatra lavitra noho ny fahatongavana izany taona vaovao izany ny tokony atsiarovan'ny olona rehetra hatrany ny fahatongavan'ny Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, tonga olona, tonga hiara-onina amintsika olombelona. Notsarovana moa izany tamin'ny 20 ny volana Desambra lasa teo, ka ho anay dia everinay fa tsy ampy raha ohatra ka ny 20 Desambra fotsiny no ahatsiarovana sy ametrahana ho zava-dehibe izany fahatongavan'i Jesosy Kristy hamonjy izao tontolo izao izany, fa ny fotoana rehetra azy dia tokony hahatsiarovana izany. Maika moa fa hoe ny andro anankiray izay mba eketsika rehetra fa hahatsiarovana sy anaovana ho zava-dehibe ny fahatongavan'i Jesosy Kristy olona. Ny alahady ho avy izao, ny alahady 9 Janoary izao dia ho averinay mihitsy ny fankalazana izany krismasy zany, dia averina manontolo ireo fety rehetra izay nandraisany zanaky ny fiangonana anjara hoentina ankalaza ny krismasy. Hany ao anay fa zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany fahatongavan'i Jesosy Kristy hamonjy ny olombelona teto amin'izao tontolo izao izany. Ho amafisiny ao amin'ny FJKM ambody fahitra Martiora izany ny fankalazana ny krismasy amin'ny alahady ho avy izao. Ity taona 2024 ity dia taona hiavaka ho an'ny FJKM ambody fahitra Martiora satria atomboka amin'ity taona ity ny fananganana ny akan'ny fiangonana.